tongana ny toekarena tsy mahay mitantana ny mitondra hoy Danira Coutson. Andro voalohan'ny baccalauréat telo amby roapolo sy roa arivo nizotra tamin'ny mpilaminana. Flyover apetraka fotsiny indray ny vady fototra anaovana oeraoera. Alatsinainy fafito ambin'ny folo ny volana Jolay taona telo amby roapolo sy roa arivo falitafahoana aminao indray ny tenako anatin'ny fampahalalam-bavany mbiasa amin'ity androany ity manolotra ny araba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao naraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrany ary no anokafasika ny fampahalalam-bavao dia fahadiso-kevitra ny filazan'ny Florajoel fa diso ny taremarika navoaka ny banky iray sampirenena na ihany koa EFEC raha nambaran'ny mpanao politika Julien Andriamorasata sady administrateur civil de classe exceptionnelle ny tenany. No mafisiny ary fa tsy nambaly ny etaeta-mbahoaka mihitsy izay kabary nataon'ny Rajoel omaly izay. Jarmano Menjanary, Manora Andriamalala. Tany amin'ny tsy mivonto no manaintaina. Io no azo amaritana ilay kabary nataon'ny Rajoel omaly, hoy ny mpanao politika Julien Andriamorasata. Tsy misy valinteny mazava natao momba ireo fanontaniana maro, ary tsy araky ny olana atrehan'ny vahoaka malagasy sy ny nandrasan'ny malagasy ny zava-misy hoy izy. Tazana ihany koa hoy ity mpanao politika ity, fa tsy ampy-manam-pahaizana manodidina any Rajoel. Tsy dia tena mamaly loatra le andrasan'le vahoaka, le attente zany. Fotra mametraka an'le vahoaka anatin'le fisalasalana. Zay ny manegana zay. Zay mantsy manegana mihitsy satria amin'ny président républicain zay amin'ny situation ohatran'izao tokony manana position ferme izy, manana décision ferme, manana fanapa-kevitra matotra. Ary zay zany mba tsy ampisalasala ny olona zany mba tsy hoe ahoana marina mipetraka le izy. Zay ny tokony ataony. Ny za zao mahita mihitsy fa ny ataoko hoe ny roam-patelo ndratra lazainy teo zany dia avy amin'ny fony, avy amin'ny eritreriny fa ny président république amiko manokana ty tokony entourena olona manam-pahaizana tsara mihitsy matotra tsara mihitsy ary manana expérience amin'ny fitantanana ara-pirenena amin'ny domaine isan-karazany. Ka tsy fantatra moa ny président mety manana an'izany angamba izy ao amin'ny eo fa tsy fantatra, za aloha tsy mahita hatramin'izao. Mahita taratra hoe tena manana an'izany olona tena manam-pahaizana manokana an'izany izy spécialiste mihitsy aloha amina domaine maro samihafa. Any amin'izay fotoana zay tsy ny eritreriny sy ny fony no miteny fa mba hevitra tombona mihitsy zavatra tokony ho lazaina. Fotoana mihitsy zao fangalana fanapa-kevitra ho an'ny président en exercice. Tiva kelikely volana vitsivitsy zany, da ny tena hoe raha hilatsaka mantsy izy dia tokony amin'ny 9 septembre tokony milatsaka, tokony mametra-pialana izy zany. Zay mivolazany lalàna zay. Nefa moa eo zany tsy fantatra tsony le position, ny stratégie zay fa ny atorana amin'izay mantsy raha mametraka an'le situation ambiguïté ohatran'izay mitondra fanjakana dia mety avita zavatra tampotampoka izy. Zay le zavatra imprévisible, zay le comportement loatran'ireny aoriana kely. Zay zany tarimana tsara fa tsy maintsy lanjana zay ny zavatra tokony atao zany. Isan'ny faneho-kevitra diso ny filazan'ny Rajoel fa diso ny tarehimarika navoaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Mazava mantsy hoy izy fa manana manam-pahaizana momba ireny ny mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara ary manao fanadihadiana vao mamoaka ireny tarehimarika ireny. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia tsy naharesy lahatra ny mpanao politika ihany koa ny tafa nataony Rajoel tamin'ny mpanao gazety Omaly Riviny. Vao maika nampirehatra afo ny nanaovany ny fandaharana manokana iny. Tsy misy azo raisina fa dia oeraoera avokoa ny nambarany. Hoy indrindra ny solombavambahoaka Vonay sy Jean Eugène. Asin'Andriamalala, Tahiry Niaina. Lainga avokoa ny 750 isanjato ny nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoel nandritra ny fandarana manokana nataony tamin'ny fahitalavitra Omaly, hoy ny solombavambahoaka Vonay sy Jean Eugène. Nahodinkodiny avokoa ny valiteniny ary ireo raharaha mafana toy ny délestage dia nahiriny tany ministra. Ilay resaka fizakana zom-pirenena frantsay aza moa dia ny alambala araka ny fomba fiteny tanora hatramin'ny farany. Valiteniny dia manao esquive, miala bala, miala ina koa ny diran'ny resaka Obama ne nandeha Keniana azy, Amerikanina ihany izy, Amerikanina mihitsy izy taratasy na lio ka tsy tokony idiran'izany any amin'ny Obama zay manana nationalité tokana na
Mandela koa zany manana nationalité tokony niaina tamin'le tany izy fa tsy manana zany akoto ka aminay zany misy defa ny ankabeazan'ny 99% raha resahany tao vandy aby zay hoe raha zavatra resahany teo. Na eo aza nefa ny fisisihany Andry Rajoelina iverina eo amin'ny fitondrana indray raha ireny firesany ireny jerena dia tsy ho tafaverina eo amin'ny fitondrana intsony ity filoha Amperinasa ity. Efa tsy norara iny matsy ireo olona any amin'ny fatra izay nazahoany vato be dia be nanomboka izy tonga teo amin'ny fitondrana ho hatrany fanazavana. Koa tsy nasiany dikany raha tonga teo amin'ny fitondrana izy tsy nasiany dikany mihitsy zay tany momba ny fandriampahalemana momba ny lalana sy namany tsisy nasiany dikany momba ny lavanilina zay ividiny zavatra faondrana io ny graby ny sonoa no meny azy tsisy gasy mahazo graby velona nefa ny olona mpanao an'io teo dia ny olona mpanao ny gasy namorona azy voalohany tsisy mahazo an'izany tsisy mahazo manao an'izany zay fa mahita lalana koa mandeha any Amerika dia maika alainy ihany koa ny licence zany zavatra zany zay tany lavaka misy vola dia fa any izy sy Ravatomanga ka ohatran'izany zany ny zavatra misy amin'ny tany firenena dia olo tokana zany no mangorona ny arena eto amintsika. Ny vaovao mahakasika ny fifidianana dia tokony nisy ny fifampiresahana sy ny fakana hevitra tamin'ny mpisehatra ara-pifidianana. Mialonina andraisana fanapahan-kevitra hoy ny avy eo anivon'ny sampana mpanara-maso ny fifidianana dia nisafidy manoloana ny fampiakarana avo dia avo ny sara-pikorotsahana hofidiana izay navoaka ny filan-kevitry ny governemanta. Zavandremahefa sy mbola hava-tsara. Miteraka resabe eo amin'ny samy antoko politika treto ny mikasika ilay sara-pirotsahako hofidiana mitentina 200 tapitrisa ariary. Eo ireo milaza fa tsy manana olana any amin'izany, saingy ao kosa ireo milaza fa maro amin'ireo antoko politika sasany no tsy ahefa izany velively. Tsy tokony tonga amin'izany anefa ny adihevitra raha nisy ny fifampiresahana sy fakana hevitra teo amin'ny sampisehatra politika hatrany amboalohany ho ny firaisamonim-pirenena safidy. Lasa ohatra nanaitra ny ataontsika hoe ny antoko politika rehetra ilay izy hoe lasa niakatra fireny zany lay ataontsika le hoe raha 10 tapitrisa ilay izy lasa tonga ny amin'ny 200 tapitrisa ariary zany lay vola ampiasaina amin'ny firotsahana ho kandida filoham-pirenena zany ao anatin'iny dia eo no mampametra-panontaniana ao anatin'iny hoe zay dingana zay ve natao hoe nisy any ny atao hoe fakakevitra ho an'ny antoko politika sa tonga dia hoe zay moa ny fanapakevitry ny eo anivon'ny governemanta na zay fanapakevitra teo misenia dia lasa niteraka hoe fanliana lizy na ihany koa mety ataontsika hoe fanapakevitra nandeha samrery. Mbola tsy tara raha izao no ifampiresaka sy ifampidinika amin'ny fanatanterahina io fifidianana io ho ihany ny firaisamonim-pirenena safidy. Tsy voatery hanova ny lalam-pifidianana intsony isika ho ny fanazavana fa ireo lafin'ny teknika ahafahana misitraka fifidianana madio sy mangarahara no ilana izany fifampiresahana izany. Araka izany dia tokony nisy ny firaisan-kiny eo amin'ny samy antoko politika tsy mitovy fijery amin'ny fitondrana ankehitriny mba ahafahana mijery vahaolana ho an'ny firenena hoy ny nambaran'ny filoha nasionaly antoko zagasy androany. Faniliana kandida no ataon'ny fitondrana ankehitriny raha ny fanazavany. Rama Nomenjanahary, Manora Andriamalala. Tsy mahagaga raha fisariana maso sy fampanantenana atrany no ataony Rajoelina na dia amin'izao antombotry ny fiafarany fotoam-pitondrana izao aza hoy ny antoko zagasy. Ny asa avokoa ireo mpitondra teo alohany ary nisy asa mivaingana teto amin'ny firenena talohany izao fitondrana izao. Tamin'ny andro Rajoelina ary mampianina kosa baito karena izy dia zay le hoe ezaka sondrotana ny fiary karena zay no nataony dia reny le ataontsika hoe foto-drafitrasa fototra reny raha tsy resaka tsika ny lalana publicité dia tsy gaga androany raha ohatra ka zavatra mirentirenty no tena nezany natao mba hanamariana an'izay hoe nandalovana izay. Raha Rajoelina ary mampianina resaka fiarina dia fototra amin'izay fiarina raha toe-karena zay no napetrany filora valomanana mpandrarà dia lalana ahafahana mampivezivezy an'izay vokatra zay ny tena ny masony mba ahafahany tantsaha ihany koa ho lasa ho mpandrarà atsoatsy.
sarotra ho any antoko politika malagasy ny ahita io sara-pandraisana anjara ho amin'ny fifidianana io ho iatrany ny antoko zagasy fotoana tokony ampirahina ny mitovy fijery izao azahoana manolotra kandida tokana ho amin'io fifidianana ho avy io raha ohatra koa nefa nitoerana misy firenena amin'izao fotoana izao raha ohatra nataontsika hoe misy antoko politika ne tena hoe misehatra izy fa zany 1 milliard zany mety sarosarotra amin'ny FMG zany mety sarosarotra amin'ny ahitan'izany sarotra tena sarotra raha toerana misy Madagasikara voalohany aloha raha raisina le izy hoe mba hoe éliminer na candidat de tsy démocratie zany ny fampelezakevitra de tsy tokony hisy olona moka vola na ampiasa fitaovana hafa fa zany hoe tokony rotsa-bola no atao ao amin'ny senia zany hoe ino moa nisy ohatra nalefanaina ohatrany hoe 24 milliards ariary nikajiny amin'iny de hoe andao raha atao hoe 1 milliard d'ariary isaky ny faritra ny fandaniany candidat anankiray de 1 milliard les cautions donc zany 24 milliards ariary de arotsaka io amina trésorerie publique de ny seni no mitantana azy de tsy misy candidat afaka mampiasa fitaovana hafa akohatra n'lay ny fanarahany candidat rehetrarehetra fa ity no andanitsika no ivolio de ny seni no manotany zay de ny candidat no mampiasa an'le fitaovana avy eo mitovy lentany candidat amin'izay fotoana zay de hevitra no hoentin'ny olona hitsarananao sy zava-bitanao de eo tena mivoaka tokoa le safidim-baoaka satria no anay zagasy de hoe gasikara ny gasy de leo ny gasy no amoaka ny safidiny fa tsy vidina mbola takina atrandry ny fanatsarana lalam-pifidianana melohan'ny fanatanterahana izany isan'ny voakasika izany ny fanaovana petadrindrina ny lisy mpifidianana ny famerana ny vola rehetra tokony ho ampiasainy ny candidat mandritra ny fifidianana ny vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatrany ary dia tsy ny taratasy ihany no manam-pirofo fa frantsay Rajoelina hoy kosa ny avy eo anivon'ny RMDM fa ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy pirofo ohatra ny fametrahana ny caution na ny sara-pirosahako fidiana izay tsy zakany mpanao politika malagasy mihitsy Germain Menjanahary sy Manora Ndre Malalatrany everiny Rajoelina fa mitovy ny sandany ariary sy ny euro ka ametrahany vola be miompampana ho an'ny saram-pandraisana anjara amin'ny fifidianana na ny caution vola be mantsy izany 200 tapitrisa ariary izany ho an'ny malagasy fa kely kosa ho azy frantsay ohatrinona moa zao ny sandam-bolatsika malagasy zany zao ary le filoham-pirenena ne zany tsy mieritreritra hoe eto Madagasikara izy miresaka io fa iveriny fa any amin'ny zareo izy no miteny satria 1 euro 5 000 ariary de raha vadiknao zany hoe zany 200 millions d'ariary zany mety vola kely zany raha apitahainao amin'ny euro fa vola be zany amin'ny malagasy ka ity fifidianana ity tsy fifidianana filoham-pirenena any ana Frantsa fa fifidianana filoham-pirenena any malagasy kare ny mpanao politika malagasy izay maniry hilatsaka no anapaka ny fireneny fa tsy vazaha no anapaka an'ity fireneny ity ka zay tiany vazaha atao eto azafady ianareo no mahita famatsim-bola avy amin'ny tany avianareo sy ny firenenareo any zahay mitongy eto zay vao mahita hanompona ny tanindrazanay hampisehoanay ny fitiavanay pray tandrazana aminay ka aza faritana amin'ny vola fa fitiavana ary fotokevitra no entina amin'ity tandrazana ity ho zay de tsy anaika an'izany hoe atao 200 tapitrisa ariary haniliana ny mpanao politika araka ny tenenina hoe na 1% eo na 2% eo gasy ny anarany fireneny toy tandrazana toy afaka mandray anjara izy amin'ny tandrazana fa tsy ianareo no andeha anilika ny mpanao politika eto Madagasikara ka hoe zay tsy mila mpanao politika de 1%, zay tsy mila mpanao politika 2%, tsy anjaranao zany. Fanambaninan'ny vahoaka malagasy ny filazana fa 10 kilometatra miala Antananarivo dia tsy misy miraharaha ny fizakany izy pirenena frantsay ho etrany ny RMDM. Amintsika manomboka zao dia vazaha ny filohan'ny Repoblika Malagasy tsy azo iadikevitra itsony satria efa ny tenany no nanamafy sy nanamarina an'izany. Tsisy interprétation itsony no ilazana hoe par filiation par zao fa mazava zany fa hoe vazaha ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Asakasaky ny vahoaka malagasy
manomboky zao ny manaiky na tsy anaiky hoentina vazaha. Mihevitra ny malagasy ho badraodra loatra ny filoham-pirenena ka mihevitra fa tsy mifantoka amin'ny raharam-pirenena sy ny fiatrihan'ny krizy misy. Fotoana ijoroany antoko politika izao mba ampafantarana fa miverina ho zanatany i Madagasikara ho an'ny RMDM dia anisy ny fivoriana mikatotrano izay natao androany. Araka izany dia anisan'ny noresana nandritra ny fandarana miara-manonja androany ny valan-dresaka nataon'ny filoham-pirenena omaly iny fanadiova-tena ranoray no nataony Andry Rajoelina ary saika nahodinkodiny avokoa ny valin'ny fanontaniana napetraka taminy. Anisan'izany mahakasika ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay. Ankoatr'izay dia anisan'ny nanaitra ihany koa ny fahitana mpitandro ny filaminana maro nanatrika iny fotoana iny. Lasa piasan'ny mpitondra amin'ny resaka ampiasain'ny mpitondra amin'ny resaka politika ny mpitandro ny filaminana eto amintsika uyatrano ny fandarana androany. Mamintina amintsika izany ary onjalalaina Ranaivo Manana sy Andry Rakotomalala. Miovaova hatrany ny valiteny mpitondra mahakasika ny fizakan'ny filoham-pirenena ny zom-pirenena frantsay. Vao nivoaka ny pirofo nanamarina izany dia maro ny namono afo. Anisan'izany ny minisitra iray izay nilaza fa avy amin'ny iray be ny tany aloha no nahazony Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay. Misy ihany koa ny teny fa manara-dalàna nahazony indry ary tsy mahavery ny zom-pirenena maha-malagasy azy. Ny sasany aza nilaza fa fanomezana avy amin'ny frantsay no nahazony ny zom-pirenena. Niovindray ny resaka omaly ary izy tena ny mihitsy nanome ny antony nangatahany ny zom-pirenena frantsay izay nolazainy fa ho andreo zanany. Ireny fihetsika sy fomba fiteny ataony mpitondra ireny no manam-pirofo ny lainga ataony. Fanadiova-tena ranoray nataony filoham-pirenena nandritra ny valan-dresaka nataony omaly. Zay loe tsy misy ambony lalàna zany fa ambany lalàna daholo ka na filohan'ny repoblika renao ka na milaza azy ianao hoe zay taratasy 20 cm kely iny ve tsisy problème iny amiko dia aloha aloha hitsy aminao le izy fa amin'ny procédure nahatongavan'le taratasy 20 cm anaty posinao dia lava be ary amataonany ary betsaka ny trangan-javatra nisy zay vao tonga tany anaty posinao iny tahaka ny ty karatra ty atanako ty karaha-panondro mifaniry na tonga avany ty taty anaty posiko Andriamato Rajoelina dia tsy maintsy feno taona 20 taona na tonga avany taty anaty posiko dia tsy maintsy manana copie intégrale lahako copie lava zany ary tsy maintsy teratany malagasy ah ka tsy azo ambanina hoe inona koa moa zay 20 cm kely tsy midika inona zay fa tsara ao amin'ny asa koa za raha malagasy insisy fa efa mivadika ianao ho vazaha frantsay azy ignorena ny lalàna sy ny administration na tongavana tamin'izany fa misy lalàna amin'ny fanandrifian'izany koa eto Madagasikara fa tsy hoe filohan'ny repoblika ianao dia ignorena tsitro zao hoe faux débat zany. Mpitandro ny filaminana maromaro nanatrika ny valan-dresaka omaly indry. Ireny fihetsika ireny izay manam-pirofo fa ataony mpitondra fitaovana politika ny mpitandro ny filaminana eto amintsika ka zara raha mahavita ny tena asany sy ny andraikiny dia ny miaro ny vahoaka sy ny fananany. Aiza marina zany ny tena hoe mampaneutre ny filohalonda amin'ny zavatra misy ohatrandre satria raha ny filohalonda sy ny mpangoko anatin'le filohalonda daholo zany na maramila na amin'ny polisy na ny gendarme dia tokony tena hoe joro neutre manoloana ny fiandrianam-pirenena zany. Kanefa raha ny zavatra hitantsika tamin'ny Maleriva dia nahita mihitsy tsika hoe tena olona ambony ao anatin'ny tafika no manao zavatra ohatran'ireny. Hiatrika fifidianana antsika ary raha zavatra ohatran'ireny zany mialohan'ny fifidianana dia azo antoka ave zany ny mpitandro filaminana fa tena hiaro ny safidim-bahoaka hiaro ny fatorany vavataon'ny mpitondra. Pirofo mivaingana tsy azony Andry Rajoelina ahodina ny fivoahany ampahangazety frantsay izay manamarina ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay. Frantsay antaratasy ny filoham-pirenena malagasy ka na inona lazainy dia tsy avoafafa ny maha-frantsay azy izany. Azantsika trioary ny pezany politika ivadika eo amin'ny vaovao makasika ny toe-karena kosa indray isika dia tsy manana politika mazava nentina nanarenana ny toe-karena teto Madagasikara ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy nahay ny tantana ny fanjakana na inona lazainy onona ambara ny mpandinika ny raharam-pirenena Dany Rakotoson dia raha mahita ho izy ny fitotongana ny toe-karena eto Madagasikara ka tsy tokony iny ekipa manoloana izany ny mpitondra ny Zavandremahefa sy mbola avatsara. Nanaitra ny maro tao anatin'ny valan-dresaka nataony Andry Rajoelina omaly ny filazany fa tokony efa ho ray alina ariary ny ro iray asainga noho ny faiza mitantana dia mbola 5,000 ariary mahery izany ankehitriny.
na inona nefa lazaina ho ny mpandinika raharam-pirenena dia tsy fahaiza mitantana tsotro izao no mahatonga ny sandamola malagasy tsy mitsaha mitsotsorika tahaka izao. Resaka ekonomia nge resahantsika dia satria tsy mety mifamokarana dikan'izany manafatra entana be dia be avy any ivelany tsika tsy fahaiza fitondram-panjakana mitantana zany ka raha miteny izy efa tokony ray ala fa fahaizana mitantana tonga izy 5,000 ara nge dia efa tsy fahaizana mitantana satria tsy namokatra ny malagasy tsy napetraka ny fitondram-panjakana zany ny sehatra rehetrarehetra mba hahafahana mamokatra mba hahafahantsika manao exportation zany zavatra zany midika hoe tsy nahomba ny fitondram-panjakana teo amin'ny politika ny resaka agriculture resaka industriel ny resaka zany hoe zavatra exportena rehetrarehetra produit d'exportation tsy namokatra ny resaka goa ny fanaovantsika zone franche rehetrarehetra iny tsy namokatra tsy nasarona ny filatsika eo amin'ny resaka ara-toekarena dia zay mahatonga anazy tonga 10,000 ariary ka raha ohatra ka mbola mieritreritra ny fitondram-panjakana hoe tokony tonga ray alina ariary dia tadidio tsara fa ohatry ny ahoana ny fiatraikan'izay avadio fotsiny ingeny izay ary azy hoe avadio lasa euro zany karaha mafarany ambany mbola tena faran'izay grave be zany eo amin'ny maha olombelona. Maro drefy iray tokony hahafahana miarina sy mikajy izay paikady anarenana ny toe-karena ny tondroisana ny statistika avoaka ny banky iraisam-pirenena ka tsy tokony hanao tsinotsinona izany mihitsy ny mpitondra ho ihany ny fanazavana. Ka raha ohatra ka ny banky iraisam-pirenena no mamoaka ny chiffre tsy hoe akory rehefa afinaretan'ny banky iraisam-pirenena no mamoaka an'iny fa iainany rehetrarehetra eto ambonin'ny tany izay chiffre avoakan'ny banky iraisam-pirenena zay indicateur reny. Rehefa tsy hainao amin'ny indicateur hoe miakatra premier étage tsika zao dia fantatra hoe miakatra deuxième étage tsika dia 2 dia tadidio tsara fa izy tonga dia anao chute libre latsary amin'ny réseaux sociaux angamba ianao zay zavatra zay zany indicateur zany tsy azo tsiniavina ary zay mahatonga ny statistika raha tsy diso avoangana mihitsy ny banque mondiale nanome volany ny resaka statistika eto Madagasikara mba ananatsika anana fitondram-panjakana sy anana ny mpandraraha indicateur exact mba hahafahana hoe tokony hanao investissement tokony tsy hanao investissement tokony manaraka an'io zany eto fotsiny aloha na tokony tsy ampy zany création d'emploi zany resaka gestion io. Azo atao tsara ny mahaleo tena raha-toe-karena fa tsy voatery ankin-doha amin'ny any ivelany foana isika eto Madagasikara. Mpitondra tsy mahay no milaza fa noho ny krizy misy any ivelany no mahatonga ny fiakarany vidim-piainana miopampana eto amin'ny firenena. Il y a toujours 36,000 excuses ane fa yak le résultat qui compte izy ny fiteny vahiny rehefa hitanao fa miada an'izay ohatra ny firenena Qatar na miada an'izay ohatra ny izy moa andeha anozongozona anao amin'ny fitondranao fa izay famoronan'asa zay rehefa mandeha ny andalana angenao dia jereo tsara ny tanora mitangy tamboho dia jereo reny zazakely hitatsika miaraka amin'ireny ny amoron-dalana mangataka reny dia jereo ny exode rural zany zavatra rehetrarehetra ny indicateur de pauvreté daholo ka moramora ho an'ny fitondram-panjakana ny miala bala fotsiny 36,000 excuses afaka miteny ianao androany hoe ny sehatra iraisam-pirenena afaka miteny ianao hoe tsy fahaizan'ny mpianatra afaka miteny ianao fa ny zavatra misy aloha efa miakatra ny 10,000 ariary ny sandan'ny vola malagasy mandeha ny andalana no be da be ny ankizy tanora tsy anasa zany zavatra zany hita voamasotsika rehetrarehetra. Amin'ny ankapobeny tsy nisy azo nantenainana kely aza ny valandresaka nataon'ny filohan'ny Rajoelina Omaliny ho ihany ity mpandinika raharam-pirenena ity. Ny vaovao avy eny anivon'ny fiadidinany tanàna n'Antananarivo kosa indray ary dia nanomboka androany raha haritra 3 andro ny fivoriana tsy ara-potoan'ny mpanolotsain'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Anisany hodiniana amin'izany mahakasika ny flyover etsy Anosizato fa eo ihany koa ny mahakasika ny fananganana ny orinasa hitantana ny kianjan'ny Barea. Tatitra amintsika ny mahakasika izay ary Asinandria Malala sy Tahiriny Aina. Ladinika 20 no asaina diniandreo mpanolotsaina tanàna mandritra ny 3 andro ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana izay atrehan'izy ireo nanomboka androany. Anisan'ny ladinika mahavelona ayay indreo mpanolotsaina tanàna no momba ny tetikasa flyover. Ametrapetraka ve fanontaniana no petrako inona moa ty première pierre etsero indray vato fototra etsero indray satria raha nambara ihany koa dia hoe amina tapitrisany maromaro euro ny resaka no tetibidy eritreretina namboarana an'izany flyover zany tsy ilay flyover mihitsy ny ratsy akory fa ilay hoe fepitoana hoe maninona no amin'izao no zay vao alefa ty nefa raha ny fanazavana azo tamin'ny député teo dia hoe efa ela be izy io ny tao. Fanontaniana manaraka mifandraika amin'izay ihany dia hoe ny fanjakana dia mikaikaika mafy tokoa amin'izao fotoana izao ny resaka tsy fananam-bola. Fantatritsika tsara fa na ny fifidianana ary zao dia mipenipenina etseroa mitady amin'izay mety ho teti-bola entina hamatsiana amin'izany resaka fifidianana izany izay isan'ny tokony atao lara-pamena raha amin'izao fotoana izao averiko ihany tsy ilay flyover ny ratsy fa ny fanontaniana dia hoe maninona no amin'izao fotoana
zao ary tsy mahagaga loatra satria fitondrana ankehitriny dia zatra manao an'le resaka oeraoeraka sao de mbola resaka oeraoera indray le izy zany hoe apetrapetraka fotsiny indray ny vady fototra sy ny sisa fa rehefa avy eo tsy atao akory ny asa. Anisan'ny odinian'ireto mpanolotsaina an-tanana ireto ihany koa ny momba ny fananganana ny orinasa hitantana ny kianjany Barea araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo. Tena mahagaga mihitsy le izy nalaina tamin'ny fotsiny zona teo stade municipal ny Tananarivo dia 60 millions dollars lany tao nikeriany atsimo tsy resana 60 millions dollars ny ilaina tamin'ireny nefa dia tsy nalefa tao amin'ny kianjany Barea dia zao tsy manam-bolana 520 tapitrisa isam-bolana zareo dia miantso vonjy aty aminay aty amin'ny mpanolotsaina hoe andao miaraka hitantana an'ilay izy dia amena 520 isan-jato nareo aminay zany tena zavatra tena tsy mety mihitsy na le fomba fisainana mihitsy no tsy mety. Tsy tonga nanatrika ny fanokafana ity fivoriana tsara-potoana ny mpanolotsaina an-tanàna ity moa ny ben'ny tanàna Naina Andritsitoaina noho ny antony tsy fantatra. Peziny fampianarana dia nizotra tamin'ny mpilaminana amin'ny ankapobeny ny andro voalohan'ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny teto Andrenivohitra. Mpiadana roa tetsy amin'ny fitoeram-panadinana lycée Gigi Rabearivelo kosa no fantatra fa voaentaka ka aveo ny taratasy fiantsona sy ny kara-panondro. Zavandre Mahefa sy mbola vatsara. Mpiadana misa roa tamin'ireo telo tsy nitondra taratasy fiantsona na convocation tetsy amin'ny ivitoeram-panadinana lycée Gigi Rabearivelo no fantatra fa nisy nanendaka raha izy ireo andeha hiatrika ny fanadinana baccalauréat. Very vokatra izany ny kara-panondro sy ny taratasy fiantsona na ny convocation raha ny fanazavany lehibe ny ivitoeram-panadinana. Nisy voaendaka dia lasa ny kara-panondro sy ny convocation dia efa nahiditra ihany izy fanjerenay tsara ny anarany sy ny any. Tamin'ny ankapobeny anefa nizotra mpilaminana ny tapany maraina ho an'ny teto amin'ity ivitoeram-panadinana ity. Mpiadana misa 30 tamin'ny 7,7 kosa no tsy tonga niatrika ity andro voalohany ity. Raha ho an'ny tetsy amin'ny ivitoeram-panadinana EPP Analakely, mpiadana 9 tamin'ny mpiadana 1,7 no tsy tonga niatrika ny andro voalohany. Ny 5 tamin'ireo no fantatra fa efa tsy niatrika ny taranja ara-panatanjahantena raha toka tsy fantatra mazava ny antony tsy nahatonga ireo telo hafa. Ny nanadiny convocation ray ihany nanadiny convocation zay ny olona kely taminay teo dia misy anarana zay tsy mitovy anankiroa ny zany hoe ny tao anaty convocation na gym marina tsara fa misy diso kely ao anatin'ny convocation ny dia ntsika zany ny tamin'ny écrit dia ny fandaminana anatin'izay moa zany miaraka amin'ny kara-panondro izy misy an'le anarany izay mitovy ny tao anatin'ny EPS dia nampidirinay fa misy ny procès verbal zay alefanay ny tompon'andraikitra. Ho an'ny tetsy amin'ny LMA Ampefilo nizora tamin'ny mpilaminana ihany koa ny fanombohana ny fanadinana. Tonga avokoa ireo mpiadana misy 7,70 ny safidy ny taranja teknika ka nanao ny taranja filozofia. Somary gaga nareo maheno an'izay taremarika izay satria misy fiovana kely eo amin'ny resaka fandaminana izay lalovantsika ka tamin'ity taona ity dia mpianatry ny enseignement technique daholo no raisinay teto dia ny taranja filozofia hisafidianana ho an'ireo ankizy teknika ireo dia izay safidy nanao an'izay taranja filozofia izay ihany no niraisinay androany maraina. Mikasika ny fitakin'ireo mpampianatra vacataire mpiambina sy mpitsara fanadinam-panjakana baccalauréat ny safidy ny anao ny asan'izy ireo hanade mbola tsy voarain'izy ireo araka ny tokony izy aza ny tambokaraman'izy ireo nanomboka tamin'ny taona 2020 no makaty. Ny fitakina moa zany araka ny fifampiresahana dia hoe ivoaka amin'ity amin'ny oarinan'ity bac ity dia miandry zahay fa raha kosa raha tsy mivoaka amin'izay dia eo zay zany vao tena hanao hetsika mafimafy tena ho mafy amin'izay io satria maro ireo namana efa niteny fa hoavy tena ho avy satria laza tonga teto mihitsy no nisitra teo ny laza fa efa any amin'ny Sisco le vola dia mety lahatra mihitsy zay ho any amin'ny Sisco rehefa tonga n'izay fotoana izay ka tsy tonga le fizarana lisy ka tsy avoaka ny Sisco. Atao ny isa-taona dia ny taranja filozofia no nanombohana ny fanadinana baccalauréat. Ny taranja anglisy kosa ny tapany ariva. Nahitana fiakarany 12,5 moa ny isan'ny mpiadana manerana nosy tamin'ity taona ity izay miisa 3,905 sy rayal sy 2 hetsy. Ny safidy ny taranja ankapobeny ny 7,900 sy 4,4 tamin'ireo raha toka ny safidy ny teknika sampana asa kosa nisy 3,10 sy 300 sy rayal ary teknika sampana teknôlôjia ny 10,900. Tsara ny manamarika fa 10 taona ny zandriny indrindra amin'ireo mpiadana raha toka 12 taona kosa ny zokiny indrindra.
Ny vaovao mahakasika izay fampianarana izay hatrany ary dia fantatra fa mbola maharisarisa aloha izany ny ray aman-dreny mpianatra tonga manoratra ny anarana zanany eny am-pianarana amin'izao. Raha ho an'ny sekoly nanao vampanao gazetina Ifanadiadiana izao tamin'ity androany ity dia olona 5 eo isan'andro farafabetsany no tonga manoratra ny anarany zanany. Taratry ny fahasairana ny ray aman-dreny no antony izany. Asinandria Malala sy Tahiriny Aina. Ankizy 5 isan'andro farafabetsany no tonga misoratra anarana eny anivon'ny sekoly amin'izao fotoana izao. Ho an'ity sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadidina ity izao dia azo tsapain-tanàna mihitsy ny fisarany ray aman-dreny manoratra anarana raha mihoatra tamin'ny tondasa. Hita ihany zany ny isatra. Ohatran'izao tsiny zao hoe tena efa mirodorodo mihitsy ny ray aman-dreny fa hita hoe ny isatra kely ihany zany izy fa tsy hoe amin'ny anomboka amin'ny farambolana iny ve ny ray aman-dreny zay virodorodo sa hoe ahoana fa hita hoe ny isatra aloha. Ny zava-misy no ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny rehetrarehetra zava-misy dia tena tsy hoe mbola sahirakirana ray aman-dreny angambany amin'ny fampidirana ny mpianatra. Amin'izao zao aloha ohatrany 3-4-5 isan'andro eo hatreto aloha hatreto zany eo amin'ny 5 isan'andro eo. Tsy afa-manoatra ihany koa nefa ny sekoly izay manan-karama ireo mpampianatra. Iaraha malala hoy izy ireo zava-misy eto Madagasikara ka voaterina mpiakatra saram-pianarana hatrany amin'ny 100 izy ireo. Ao anatin'ny vakansa moa tsika izao efa tamin'ny faraparan'ny volana teo no farana ny tom-pianarana dia miditra indray tsika ny vakansa dia efa manomboka koa ny fisoratana anarana sy ny fandraisana ireo ankizy hiditra atao am-pianarana. Dia tamin'ity taona ity izay tsy hoe nampiakatra be moa zany fa hita ihany ny fahasairana ray aman-dreny dia tsy maintsy teo amin'izay atonony ihany no afaka ampiakarana ny saram-pianarana eo koa ny droit sy ny frais généraux dia araka ny atonontonony izany moa zany eo amin'ny atonony teo ihany. Raha ny tany fidirana aloha amin'izao tsika miteny izao dia eo amin'ny 500 eo aloha izao no tonga ny soratra anarana. Tsy hoe no ny antony inona fa zava-misy amin'izao fahasarahana ray aman-dreny sy ny zava-misy amin'ny toejara zao. Tsy mahagaga raha ho vitsy amin'ny malagasy sisa no mahavita mampiana-janaka ankehitriny. No fila hoe 90 isan-jato ny zaza malagasy nianatra avokoa teo anelanela ny taona 2010 hatramin'ny taona 2020. Nanao fitsidiana manokana ny ray aman-dreny izay isan'ny ady tamin'ny taona 770 ny ben'ny tanànan'ny komina Alasoura androany. Ankoatra ny fanaterana solombody akoho dia fotoana fanararaotana ihany koa ny toy izao hiainona ny maharary ny vahoaka. Ramano Menjanary sy Manora Andriamalala. Manodidina ny 2,000 ireo be antitra hotsidiana tahaka izao isaky ny tokantrano ho an'ny komina Alasoura. Fanaterana solombody akoho no atao amin'izany. Raha ny fanazavana dia ireo ny ady ho an'ny tanindrazana tamin'ny tolom-panafahana 720 no tsidian'io. Nanamafy ny ben'ny tanàna fa mariky ny fanajana ray aman-dreny no atao noho ny tsy fahatongavan'izy ireo tamin'ny daty ny 24 Jiona teo iny. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa moa zany na ny projet ben'ny tanàna amin'ny tetivohatra zao atao zao satria misy ireo ray aman-dreny izay tsy afaka tamin'ny fanomezana solombody akoho noho ny asaramanitra. Dia ny tenako zany no manantona sy mitsidika azy ireo isa-tokantrano satria betsaka ny tsy salama, betsaka ny efa osa, betsaka no tena tsy afaka mamindra intsony dia anjarako. Ekena fa ben'ny tanàna ny tena nefa mbola zanaka dia manoloana ireo ray aman-dreny nahitana masoandro izay niady ho an'ny fahaleovan-tena dia anjarako ny mitsidika azy ireo. Maben'ny tanàna mampahery ny fianakaviany sy mampahery anazy ireo ihany koa ao anatin'ny fahosana sy ny aretina izay mahazo azy ireo. Ankoatra ny fitsidiana dia fanararaotana hiainona vahoaka ihany koa ny fotoana tahaka izao ho hiatrany ny ben'ny tanàna. Anisany ihany koa fotoana ahafahana mijery hoe inona ny tena olana eny fotony mifampiresaka amin'ireo ponina amin'ireo ray aman-drenindreo satria ny ben'ny tanàna izany tsy tokony hoe ao amin'ny birao fotsiny ihany fa tokony mahafantatra sy mahalala ny fotony ahafahana mijery vahaolana sy manamarika ihany koa hoe inona no tena lahara-pahamehana eo amin'ny fanatanterahana ny asa amin'ny maha-ben'ny tanàna. Itoy amin'ireo fokontany miisa 20 mandrafitra ny komina Alasoura izao hetsika izao ho hiatrany ny fanazavana.
Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena ary dia mahatratratra amin'ny 0°C ny maripana ny Italia sy ny firenena maro any Eoropa amin'izao fotoana izao ary ahina zany mbola hiakatra. Firenena Eoropeana maromaro no miaina tanteraka anaty hafanambe tao anatin'ny 2 volana izay. Ahina mbola hiakatra izay maripana izay raha tsy misy ny fepetra entitra raisy ny tsirairay adina amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Ny mahakasika izay ary tateriny Onjalalaina Randriavimanana sy Andry Rakotomalala. Firenena Eoropeana maromaro no miaina tanteraka anaty hafanambe nanomboka amin'ny volana Jona lasa teo. Anisan'izany any Italia, Frantsa, Allemagne, Grèce ary Espagne. Ny any amin'ny faritra atsimon'ny Eoropa ny tena niaina tao anatin'izay hafanambe izay omaly alahady. Nahatratra 0°C ny hafanana tany Italia sy Grèce omaly. Tanàna 12 any Italia ny tafiditra ao anatin'ny faritra mena amin'ny hafanambe, anisan'izany ny any Rome sy ny any Milan izay nahatratra 17°C ny hafanana. Ahina mbola hiakaran'io hafanana io ato anatin'ny 3 andro araka ny fanambarana nataon'ny foibe famantarana mety ho toetr'andro any Italia. Ny sabotsy lasa teo nahitana hafanana ambony indrindra izay nahatratra 17°C ho any Allemagne. Departemanta maromaro any Frantsa no tafiditra ao anatin'ny faritra miloko loranjy amin'ny fiakaran'ny hafanana nanomboka ny talata lasa teo. Mety hahatratra any amin'ny 20°C ny hafanana ho any Grèce izay nitarika hatramin'ny fanakatonana ny Acropole any Athènes ato anatin'ny 3 andro nanomboka omaly alahady. Ahina hiakatra hatrany amin'ny 0°C ihany koa ny hafanana ho any Espagne nanomboka androany alatsinainy ka hatramin'ny alarobia ho avy izao. Rapitso talata no tratra maripana farany ambony indrindra na ny pic ho any Sicile ka hatratra 20°C izany. Anisany mampanano sarotra amin'ny famonoana ny afo izay miparitaka amina alamara any Turkia ny hafanambe any an-toerana. Ponina amina tanana iray ny voaterina findra toerana vokatra izay. Antony mahatonga izao fiakaran'ny hafanana izao ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fahasimban'ny sosina ozone. Ahina mbola mafimafy kokoa noho izao ny zava-misy raha tsy miova amin'ny fomba fiaina sy ny fomba fanaon'ny olona amin'ny fanombana ny tontolo iainana. Tapitrary ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany. Hoarahana rehefa avy eo taky ny mahazatra ny fandarana ahoana marina sy ny fandarana Global News. Aorian'izay kosa no anaratsika ny fandarana